Amity lafangovo koa koahe nomea ivotoera safiotse mamokatse 12 kWh ty commune Saint-Augustin tana mahasariky mpizahantany anaty distrika Toliara faharoe ao. Ty nanteraky zao vokatsy zao ty filongoagny ay Madagasikara sy Alemana. Avy amity ADER na koa hoe Agence de développement de l'électrification rurale. Anarako moa dia Nanto responsable eto amin'ny centrale solaire eto Saint-Augustin ato anatin'ny district Toliara 2. Izay ahitana puissance 15 kW izay notokanan'Andriamatoa Filoha Rajaonarompianina tamin'ny 12 Desambra 2024 izay amatsina herinaratra ho an'ny tokantrano 200 eto amin'ny commune Saint-Augustin. Izany dia ahitana panneau empolisa 250 watts ny iray, batterie 420 2 volt, convertisseur régulateur anankitelo, transformateur ondulaire telo ihany koa. Ankehitriny moa dia mandeha tsara ny centrale ary tsy misy olana ary mandeha tsara ihany koa ny any amin'ireo mpanjifa tsirairay izay ahitana izy ireo tombontsoa manokana amin'ny fivoaran'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny isa-tokantrano ihany koa. Amin'ny fipetrapetraky ny raha eto aminay mazany hoe misaotra bevatan'ny Filoha Rajaonaromampianina satria ohatrany hoe jiro ty teto tamin'ny fitondrana teo aminy dia ohatran'izay koa io bureau-ny commune na io zao mba vita soa tena hoe hatramina tongavako eo efatra taona zany dia hitako hoe misy zavatra miova eto dia mba mangetaheta koa zay hoe io lalana avy aty io fohy kely io fa mangataka hoe mba amboarina hoe tsaratsara kokoa noho fa mahita lala foana zay agny hoe ratsy fa ganay mba tsaratsara fa mba tokony hoe tsaratsaraina kokoa noho nisy fiovany satria afaka nampiasa an'izay ny rehetrarehetra matériel afaka ampiasana amin'ny courant ohatran'ny zao congélateur reo rice cooker sy ny tarin'ireo afaka nampiasa an'ireo amin'le hoe mambony ny tension-ny jiro eto satria raha tamin'ny voalohany zahay mampiasa panneau tsotra zany dia tsy mahavoavidy ny tokony hoe ahazaka an'ireto matériel reto zany dia afapo amin'ny resaka courant. Tafilitsy amin'ny tetikasa ty fanjaka toy koa ty fitrandraha ty angovo azo havaoze fitozafitsasa toy. Tamy taony 17 nahatsatsy 520 tapitrisa euro ty famatsia-drala nomena Alemana nentiny nanao tetikasa reo. Ho an'ny commune Saint-Augustin nahasary kazy ty fampiasa angovo azo havaoze avy amin'ny ty masoandro izay hahafahagny mampiakatsy ty famokara herinaratsy amin'ny faritsy toy. Indrindra amin'ny ty toeragna ambanivolo izay mahatsatsy 500. Misaotra ny Rajaonaromampianina aloha fa tamin'ny fotoana anjony dia be dia be ny zavatra vita eto Saint-Augustin. Mikasika fototsafitsasa fa ny tanisaiko teo reo dia tamin'ny anjony Rajaonaromampianina reo. Indrindra na habitan'ity commune ity dia tena avy aminy fa raha tsy izy dia angamba tsy ho nisy izy ity. Ary mangataka zahay mba ho filoha eon'izay mandeha izy fa mbo maro be dia be ny hetahetanay izay hangatahinay aminy. Ka mba mangataka zahay, mangataka amin'ny tompo mba ho tanteraka eon'izay izy mba ho be dia be mihoatsa an'izao ny fototsafitsasa vita eto amin'ny commune Saint-Augustin.